Tomboko lasy tomboko vavy tonga sotra isika anatin'izao fandarana tsikafona izao a eto amin'ny TV Bresse Mada. Miarahaba ampanajana tsika mpanaraka ny fandarana rehetra. Miarahaba ihany koa ny vahintsika izay naiky eo asain'ny fandarana dia tsisy koa fandriamatoa Beanjara Paul filoha nasional ny antoko SFDM. Miarahaba tompoko natratra ihany koa izao taona 2024 izao. Miarahaba ny tompona ndraiky amin'ny radio Bada Presse dia miarahaba atsika manakavy izay manaraka nyity fandaharana tsikafona ity. Elaela tokoa Andriamatoa Beanjara Paul tsy dia tazana loatra ianao tamin'ny atao hoe fanehoan-kevitra tao anatin'ny fotoana maromaro. Ankehitriny ianao somary efa nifota amin'izay torimaso izay ka raha izay no azo nambarana azy. Ianao efa mpikambana tao anatina androm-panjakana mpanao lalàna teto amin'ny tany sy ny firenena teo aloha. Malala indrindra moa ny fandehany zava-misy amin'izao fotoana izao ary indrindra fa nikatsaka hatrany izany atao hoe ampandroso ny firenena fa tsy sehatra fotsiny amin'ny tontolo politika. Ankehitriny tsika miditra kion-dalana vaovao mihitsy ao anatin'izao atao hoe fanavozana izao. Roa volana mahery izany hoe telo volana eo zany nijoroany izao fitondrana izao Andriamatoa Beanjara Paul. Efa misy sady ireo atao hoe lakolosy maneno ataonareo mpanao politika indrindra fa atao anatin'ireny ady hevitra na fionana nataon'ny mpanao politika teto Madagasikara anaovana soni ny fandehany zava-misy amin'izao fotoana izao hoe misotra makaizy ty firenentsika ity ka ny fanontaniana petrako dia hoe vahaolana ho an'ny firenena ve ireny accord politika nataonareo reny ny zoma heriny lasa teo moa no vita izany farafaran'ny herinandro teo ary dia mbola hitatra araka ny nambarany ny tompona andraikitra hitondra vahaolana amin'ny firenena ve iny fionamben'ny mpanao politika iny sa hitondra olana eto amin'ny firenena tompoko. Misaotra rindro ny fizahana solution na vahaolana io tsy vita indray andro, resaka processus io. Matoa misy 3 ny olona nanao sonia, misy fahamarinana iny, tsy misy vérité absolue eto zany hoe tena marina tsy azo kianina. Ary angamba zany nahatonga hoe hafa ny hevitry ny SIAP dia hafa ny hevitry ny CAFIM. Fa aminay SFDM na aminay plateforme Diovy Madagasikara satria za koa zany vao tamin'ny herinandro iny no natao coordinateur ny plateforme Diovy Madagasikara. Rehefa diovina Madagasikara refondation zany dia amiko dia mety hitondra vahaolana iny satria hevitra ary hevitra fanovizonay taloha fa ela be vao nandray fitondrana Mikael Randrenirina dia efa niteny zahay hoe ianao efa ela nitadiavan'olona hoe iza militaire afaka mifanandrina amin'ny herin'ny reto zandaro zay manao zay fomba rehetra amotehana na ny tolona sy amoretana zay olona mieritreritra ny anova rafitra eto Madagasikara. Efa ela olona nitady hoe iza miaramila satria miaramila manana basy ihany afaka manao tsisy mivoaka fa i colonel Randrenirina no nilatsaka nisehatra hoe izao no hamarana an'izany herisetra ataon'ny zandaro zay. Saoranazy zay nanomezan'olona azy satria zareo amin'ny kapsaty dia manana basy afaka mitany hoe okzay dia miandrandra ny olona hoe satria tsy voafidy tamin'ny alalan'ny fifidianana izy fa nandray fahefana tamin'ny alalan'ny hetsi-bahoaka coup d'état zany fa fandrombahana fahefana teo ampelatana ny Andry Rajoelina ny ravana zany ny ravaina zany le fahefana dia coup d'état zany ninonino ny resaka resahana. Rehefa miditra agnatin'izay ianao dia miditra agnatin'ny transition
anomana fifidianana alohan'izay tsy maintsy ianao zany mametraka rafitra vaovao mihantona zany ny rafitra ny entiny lalam-panorenana 4e république mihantona iny dia manao anina vaovao anao dia zava-misy ankehitriny dia miezaka mihitsy ny olona teo hafananana fahefana hitasona fahefana dia tsy ravana ny assemblée fa ahoana ny tsy ravana ny assemblée inona ny zavatra vitan'ny assemblée tsy raha nanaraka hevitry ny Andry Rajoelina fotsiny nataon'ny assemblée teo dia rehefa nisafidy zareo ohatra anankiray nisafidy zareo président ny assemblée tokely de 100% tokely ny olon'ny Andry Rajoelina 100% dia na ny firaisan-kina na ny indépendant na izy 20 irmara dia tonga dia efa niteny za tamin'izay fotoan'izay hoe tena azony Rajoelina atao amin'izay tia nanaovana azy amin'izay satria izy mibaiko ny assemblée dia izy mibaiko ny exécutif dia zay tiany Andry Rajoelina atao zany eto amin'ity firenena ary zay ny zavatra niseho zay tiany natao zay tiany gadrana migadra ary zay tiany simbaina dia simba ary zay zavatra tiany angalarina dia azony angalarina fa tsisy afaka misakana zay zany karaha manontany ianao hoe mety hitondra vahaolana io mitondra vahaolana io rehefa ataotsika positivena la izy mitondra vahaolana tsika tsy hiditra hoe siapa sy ny anina fa le fitambarany hery na siapy na ny collectif ny kafim reo olona reo samby mahazaka olona rehefa reo mitambatra ny hery dia andaotsika anao an'izao hovatsika tia tsika ny tompona andraikitra eto fa tsy ny vahiny tsy ny sadaiky tsy ny inona fa itsika ny tompona dia mahavita zavatra fa miankina amin'ny herovelona eto Madagasikara. Ianao ny teny hoe ravana tsy ravana inona zany no tena tokony izy mila ravana ve zany reo androm-panjakana reo satria zay no isany ao anatin'le atao hoe rangokoy nataonareo mila ravana reo hanao refondation zany dia manao fanorenana tsy azo atao manoron trano ambony trano efa lo fa le trano lo iny ravana tanteraka hatramin'ny fotony dia avenao manangana fototra zay tianao avina inona le fototra tianao inona le ravana io lalam-panorenana io zany nona fitohizan'le rafim-pangejana napetraka ny français teto Madagasikara ny lalam-panorenana teto tsy misy lalam-panorenana hoe tena avy amin'ny vahoaka fa rehefa niala ny français ataoko entre guillemets hoe niala dia lalam-panorenana français zao tondrana antany tamin'ny les années 60 dia rehefa aveo niditra 2e république iny amboamboariny 3e république iny amboamboariny hatram'izao dia rehefa anao refondation tsika tsy maintsy ravana anao le fototra iny le fototra ratsy iny miny trano ratsy iny dia manangana fototra tsikelikely atsika zany hoe agnatin'ny transition tsy moatra ny 3 taona dia amin'ny fotoana iny atsika magnova rehetrarehetra ny lalam-pifidianana ny lalàna amin'ny izany atao ny haute cour amin'ny électoral spécial inona izany ahoana ny fomba ndrafetana asiana mpanao politique aveo anatin'ny CNI da inona ny lalàna fototra lalam-panorenana mifanaraka amin'ny vahoaka malagasy satria mieritreritra atsika hiala amin'ny 4e république anao andeha amin'ny 5e république tsy maintsy manomana ino ny lalam-panorenana sahaza itsika zay raha ohatra ka tsy misy afa-tsy ray no atolotra amin'ny mivoaka amin'ny fikanondrom-pirenena dia référendum ny atao raha ohatra misy anankiroa zany hoe ohatra état unitaire décentralisé na état fédéral raha ohatra misy an'izay na anankiroa zay mivoa mipoitra ao dia miditra amin'ny resaka élection constitutionnelle atsika zay zany rehefa vita zay dia zay tsika miditra amin'ny hoe inona ny rafitra avoaka n'le constitution dia izy daholo ny olona fidina mandeha amin'izay makany atsika fa ny fanavoazana na fanovàn-drafitra na fanavoazana io tsy vita indray andro ary tsy vita agnatin'ny 3 taona mety ho tsy vita agnatin'ny 5 taona azy satria rafitra lalipaka efa ela be nandritra ny 70 taona mahery sarotro no hanalaza agnatin'ny fotoana vitsivitsy fa ngotana tsy kelikely tsirairay
dia zay zao nitadiavana amin'ny colonel filoham-panjakana manala an'io tsikelikely ngotana tsikelikely dia ovana mandeha any makany amin'ny tombontsoan'ny voaka malagasy. Inona moa zany ny nanaovana an'izany tany am-piandohanana niraisana le fahefana efa lasa ihany moa filoham-panjakana tany aloha hoe rava zao kanefa mbola reo ihany nanao ny fianianana ho an'ny filoham-panjakana mbola miorona tsara mihitsy lay tokony andraikitra manam-pahefana. Io aloha izay koa nisan'ny nametraka remarika tamin'io teo Ambotsiroatra izy nilaza hoe ravana zao mijanona ihany ny assemblée. Io zany voalohany mety tactique fahitako azy hoe nisy nampitahotra zany izy tao hoe raha ohatra ka tonga dia miala amin'ny lalam-panorenana fahitra atsika mety tsy ahazo vola, mety tsy voasakatsakana daholo satria itsika zany mbola atao tsika hatram'izao aloha zany ny partenaire financier tsika olona saika tandrefana daholo hoe communauté européenne, français anatin'izay ny américaine, ohatra zao madaholo mbola américaine any, dia le varamada ny toliara ny américaine any, dia ny aninatsika le onosy efatra le ataon'zareo îles éparses, les Bassas India, Europa, Rwanda, les îles Glorieuses, mbola fihin'ny français mafy de mafy mihitsy. Fa ny zavatra tato ato hitanay zahay agnatin'ny diovy Madagasikara ohatrany efa na dia milaza hoe zahay neutre, zany hoe afaka miresaka zahay na mitandrefana na amin'ny tatsinanana, efa ohatrany manao tongotra anankiray efa makany amin'ny tatsinanana ny fahitana ny fitondrana eo amin'le fakana le armement maromaro avy tany Rosia mandeha ary amin'ny iaron'ny présidence, dia eo koa le décret voanavoakan'ny fanjakana hoe ao anatin'ny farodranomasin'ny Madagasikara les îles éparses, dika zany hoe any Madagasikara io, zany hoe rehefa any Madagasikara zany non négociable ny souveraineté non négociable, zany hoe tsy azo anaovana any hoe aleo ifampitantana efa tsy miditra amin'ny resaka miara-mitantana fa ahoana ny fomba amerenana ny arentsika, satria na ny trondro na ny pétrole na ny gaz ino rehetra ao anatiny io arembe tsy hitanono aveo iny koa zany ny lalan'ny sambo iny sambo zay mandalo eo tsara protection sy ny karazany iny dia tsy azo mena nizaniza ny fananana. D'ailleurs iny talohany tamin'ny 58 ane nitambatra amin'ny Madagasikara fa hoe rehefa omena Madagasikara hony fahaleovan-tena dia nisotonona fotsiny tamin'ny alalan'ny décret inosy efatra io arbitrairement, zany hoe nitsoahana tamihery aty tsy menay anareo fa Madagasikara anareo fa ty anay, nefa la France any amin'ny valorive kilomètre miala Madagasikara ary raha mba Corse ve alain'ny Madagasikara anaiky ve la France, ahoana na anaiky atsika zavatra atsika ty iarahantsika mitantana amin'ny français? Non, iny aloha dia efa hita aveo koa nisy conseil technique ny filaza azy tao amin'ny miaramila français dia natsahatra ny colonel efa midika zany fa oka amizay le resaka fibekonareo ny miaramilanay sady nareo lasa agent secret sady mamoaka ny andro radio latsokosoko, dia zay koa zany raha vina zay ho samoronareo rehefa zany, dia zay zany dia efa midika efa nitongo ny ankavia zany efa mandeha any amin'ny ankavia tatsiny zay zany zavatra hitanay aloha eto. Dia hitondra vokany ho an'ny Malagasy ve zany zay mahita tonga amin'ny kion-dalana tsy ahafahana manao bloc Laminambotseva itsika zao. Ina moa le bloc Laminambotseva? Mamy atsy finy eroa, tsara miaraka amin'ny tandrefana, tsara koa miaraka amin'ny tatsinanana. Tsy avelan'ny Amerikanina nanao an'izany tsony
na anao miaraka aminy dia samborony ianao rehefa tsy manaky aminy tsy ohatrany madoro rehefa tsy mety aminy intsony dia samborony ianao na anao miaraka amin'ny hery rehetrrehetra ty atsimo dia miaraka amin'ny rosianina sy sonoa ary ny brésilianina Afrique du Sud ny Inde dia manambatra ny hery dia miatrika miaro ny fahaleovan-tena ara-toekarena sy ara-politika tsy afaka manao bloc la mihinam-boatsevatsony atsika hoe sady tiako anareo ato dikany zany tsy maintsy mamorona banky ohatrany banky FMI koa zany ny tatsinanana dia atsika tatsimo zany inona ny anolona FMI inona ny anolona banque mondiale zany ny atao hoe efa manao moa zany ny sonoa le anolona le SWIFT misy le SIPS ny rosianina koa fa manana ny azy dia ahafahana mifandray amin'ny resaka économie tsisy hevitra atsony satria zay malemy dia tsy maintsy hoan'ny matanjaka na anao matanjaka dia afaka miainanao dia na anao malemy dia hoan'ny matanjaka zay ny zava-misy amin'izao fiainana misy atsika zao tsy maintsy mandray le fanapa-kevitra ve zany tsika ao anatin'izany hoe mitodika makary tanteraka amin'izay tsisy hevitra tsy maintsy manapa-kevitra atsika hoe miaro tena ny atsika ty atsimo any ny tena tompon'ny hareny ny énergie stratégique rehetrrehetra aty na terre rare zany na pétrole zany na cobalt zany na volamena zany ohatra Madagasikara eto tsisy tsanagnatsika zany ahitra uranium pétrole anagnatsika fa ahoana ny fomba hitrandrahantsika anio raha ny zava-misy hatram'izay zavatra kely 1% 2% tahaka izay ny ohatrany Ambatovy ohatran'izay ny ino tisy ary Tolagnaro le fasimainty Tolagnaro zavatra kely 200 aveo memeny kely hoe anareo mena anaovana cité kely anareo dia namena nga zany le izy tsy zany apetraka hoe tokony mbola ho azo atao ve zany fanaovana an'le bail io zany tsy maintsy hovana io resaka contrat rehetrrehetra io satria tena isika moa comme zany fotoana zany efa tsy eto tsony raha hoe zao misy atsika izao efa tokony tsy ho apetraka tsony hoe zany fanarahana lava reny loatra zany raha ohatra hoe ny mikasika resaka exploitation na resaka grande mine io any rehefa lany io dia tsisy tsony tsy mba ohatrany hoe mamboly ianao dia raha ohatra tsy nety ny fambolinao tamin'ny dia mitaona avy mbola mety amboarina sy nazezika sy ny karazany dia mety ho tsara ny vokatra fa rehefa lany ny cobalt dia tsisy izy zay fa rehefa lany ny fasimainty dia fa zay no vita rehefa lany ny volamena dia zay no vita ka tokony ho sarotiny mafy mihitsy atsika hoe farafaharatsiny enimpolo isanjaton'ny vidiny zavatra rehetra io dia mandeha amin'ny kesin'ny vahoaka malagasy fa tsy mijanona amin'io hoe 200 taxe kely io dia zareo mahaiza anaovana azy io zany ohatrany hoe omena fotsiny alaivo dia commission ho an'ny président de république na ministre asa mahazo firmiliara zareo dia itsika tompony zany mangatakatiny dia tsy maintsy hovana io tsy za tsy manao hoe tokony fa tsy maintsy hovana miverina andray mandeha ino atao hoe contrat léolin zany hoe contrat tsy mifandanja dia tsy maintsy hovana zay zany tsy maintsy hovana io hoe farafaharatsiny zany enimpolo isanjato ny vidiny io zavatra io dia mitsanony eto amintsika mba ka efapolo isanjatony efa fiana tsara fanahy am zany fa zay zany tokony anaovana an'ireo harena ankibony tany rehetrrehetra resaka le banky aloha teo banky takiny ahoana zany mety eto amintsika hoe tena mifanaraka le zava-misy le vahoaka malagasy mba ahafahany tena hoe mivoatra sy mampiroborobo ny banky resabola raha mijery aho raha oarina tamin'ny androny tsiranana aloha 3,000 ny vidin'omby nefa zay 3,000 zay dia mahazo zavatra maro
am'izao fotoan'izao a 10,000 3,000 ny vidin'omby anankiray tam'le années 60 fa am'izao fotoan'izao a 10,000 faefakeny tena very lavitra mihitsy atsika amin'ny resaka sandam-bola. Misy moa ny mpahay tao karena sasany hoe tokony ferana io atao 500,000 €. Io moa za tsy hitra lalana fa za tsy mpahay tao karena. Fa ny zavatra hitako fotsiny hoe eto zany a tokony misy vonomalinomaly zao a nisy hoe aloha ivory anomevahana ny secteur privé eto Madagasikara. Ny secteur privé tsy velona raha tsy mindram-bola. Mila banky ianao a banky ny fampandrosoana ny banky malagasy ho an'ny fampandrosoana. Mila atsangana eto zany ahafahany voaka malagasy mindram-bola ary manangana orinasa. Efa nisy BFV taloha inona ny raha. BFV reny mbola tsy banky malagasy reny amin'ny fampandrosoana fa banque commerce BTM iny BTM iny lazany fotsiny fa tsy mbola banky malagasy ho fampandrosoana hafa mihitsy ny banky malagasy ho an'ny fampandrosoana. Dia na ny taux ary zany hoe na ny intérêt taux d'intérêt tsy mitovy, ny halavan'ny fotoana ahafahana mamerim-bora tsy mitovy, ny condition sy ny karazana. Fa ny banky eto zao a banky vahiny daholo, ahatra amin'ny microcrédit ary banky vahiny tsy afaka mihitsy ianao. Ary vao malinomalimo somary gaga ihany zay sady ny tenin'ny PM hoe za tsy manaika raha ohatra ka asiana antoka ny findramam-bola. Nefa zay mihitsy le izy ny banky zay mahatonga ny voaka malagasy tsy afaka mindram-bola betsaka satria ny vola miditra agnaty posin'ny voaka malagasy kely anao antoka anao tsy mba manana trano ngeza be mandeha miliara dia arakaraka ny antoka apetraka ao ny vola azonao indramina dia 3 millions d'ariary 4 millions d'ariary 5 millions d'ariary raha misy zany anefa kely ny zavatra azonao atao amin'izany. Ka zay ny ilagna le banky malagasy ho an'ny fampandrosoana zay satria mety ny malagasy état malagasy mihitsy ny antoka amin'ny fidiran'ny tanora mampiroborobo ny toe-karena. Fa raha tsy zay ntsika tsy tafavoaka. Fa tsy mety ilay nataony Andry Rajoelina sao dia mbola anao anindreo hoe misy vola kely zao dia iza daholo nareo tanora manana tetikasa dia omena tanora 50 tanora 100 no 400 tsy zay ny fa ny tanora mila amorona orinasa eto ane tsy tanora 100,000 na 100,000 fa any amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 tapitrisa 5 millions farafahakeliny dia mila banky atsika zany. Fa maninona ny premier ministre tsy sa miteny hoe mila mamorona banky sa izy efa miaraka amin'ny banky efa misy izy moa fa avy miaraka tamin'ny Benira teo sa mbola miaraka amin'ny Bred koa izy ao sa miaraka amin'ino ka tsy sa manao an'izany fa ny fanavaozana mila fahasahina ny fanavaozana ary ny tena ny zavatra saropady ny fiandriana pirenena ary ny fiandriana ny vola malagasy. Dia zay zany fa maninona itsika tsy mba nijery carte minier omaly kaiky atsika ty manomboka avy any atsimo any Androka hatrany Bobaomby feno toerana misy volamena. Afaka zay ny atsika mamokatra volamena na 50 taona na 100 taona ny isa-taona. Fa fananina tsy natao fa zareo teo amin'ny fitondrana mandefa azy à gauche à droite dia atao any Dubai mandeha atsy dia za mino fa na retaona retsiso amin'ny banque centrale tsika nefa atsika na afaka mamokatra 50 ka hatramin'ny 100 taona raha mokatra. Raha ohatra ka manao an'izany atsika na antsasaka n'izay 80 taona zay 30 taona midiny 30 taona mijanona eto afaka 2 taona dia efa matanjaka io ariarintsika io. Dia hotinina koa moa ny vola zany azotsika hananganana banky sy aporosiana ny zanatsika na ny tanora anorana orinasa. Hevitra zany fa manankarenitsika fa miankina amin'ny voalohany
safidy mila mahay misafidy atsika andeha atsy atsika sa andeha aiza. Faharoa mila fahasahina zany ary le olona nahazo tombony tamin'le rafitra nanabotry Madagasikara tsy tazapotsiny, tsy maintsy manao zay fomba rehetra izy hitazomana zay rafitra efa nazahoany tombony. Fa anjarany ny vahoaka malagasy sy ny président ny fanavaozana milaza hoe non, ianareo fa nahazo tombony fa ny malagasy mahanitra lasa farahidiny fa tsy maintsy miova atsika manomboka an'izao, zay indray tsy hamono anareo fa zao mila mitondra mahavoaka malagasy amin'ny lalana tokony ho izy. Zay ny mahakasika niny atao hoe arena kibony tany iny fa resaka angovo nambarana totsy ambony isika moa zao azo zany hoe voafehan'ireo mpandraraha vahiny raha ny resaka solika fotsiny nambara isika rehefa manana solima manahoana ny fahitanao zany hoe tokony iverinao amin'ny malagasy zay orinasy. Voalazanao tsara eto za de ohatran'ny mahatsiaro kely président Ratsiraka ihany tamin'ny andro Ratsiraka nisy ny raffinerie de pétrole de naka pétrole brut atsika de tsy mbola naheno mihitsy hoe délestage ninno satria itsika no nanafatra pétrole brut de natao raffinerie Tatso Tamatave. Rehefa niditra teo le fanjakana nanomboka tamin'ny 2002 namidy hatramin'le raffinerie de nisy koa zany de tsy fantaka aloha Ratsiraka na izy poretina mafy loatra izy tamin'ny fanjakany faraparany igny de nampidiriny FMI tamin'ny ajustement structurel. Le ajustement structurel dikan'izany hoe ny FMI no manery ny fanjakana malagasy hivarotra ny fananam-bahoaka rehetra hoe amidio aminay multinationale ny fanananareo. Resy angamba Ratsiraka tamin'iny de voaterina anaiky de natao daholo ny privatisation io de atra amin'ny angovo ary namidy nefa ny angovo zany zavatra fady omena privé zany fady. De rehefa ny angovo nomenao privé de eo ampelantanany ny privé zany ny fiainany vahoaka. Zay mahatonga ny hoe rehefa hanonga-mpanjakana atsika tsomentsika tapahtsika ny jiro tapahtsika ny rano de miongana io ary zay ny zavatra ny sehy teto tapahana azy rano jiro délestage ato tsisy ny rano tsisy ny farany nyrotaka am'izay ny olona hoe ome rano zay satria teo ampelantanany ny vahiny ny raha ka fady ndrazana mihitsy manome angovo ny privé raha ny eritreritro amin'ny maha SFDM na eritreritro amin'ny maha diovy Madagasikara plateforme diovy Madagasikara tokony miverina ho fehezin'ny fanjakana ny angovo. L'énergie zany tokony fehezin'ny fanjakana. Am'izay ny faninana afaka mifehy tsara. Afaka mifehy tsara. Za tsy milaza hoe roi les reto entreprise efatra reto fa aleo izy faninana amin'ny fanjakana. Ny fanjakana mihitsy mahamerina andray mandeha raffinerie de pétrole. Ina moa tsy anagnatsika an'izany satria tsika re manana pétrole tsy miroro tsika manana Bemilangy roany de novembre mbola pétrole angeza be koa ka maninona olona manana pétrole ve de tsy hanana raffinerie de manaraka an'izay ny fanamboarana ny port rehetrrehetra zay azo amboarina tahaka ny baie de Narinda any Metrano sy ny karazany ny fitrandrahana gaz any Sakara fahadisoana lehibe ny fivarotana iny raffinerie de pétrole fa mila miverina atsika mila manaiky hoe diso ny lalana igny de miverina hoe mila fehezin'ny fanjakana voalohany de resaka angovo satria ohatrany mora izy io any amin'ny any ampotony any fa rehefa tonga ty vavalafo efa nisy zareo tao amin'ny fanavaozana mihitsy za tsy teniny anarana miteny hoe kaiky le zavatra io tena mora any amin'ny fotony na alainao any Iran io na alainao any amin'ny Rosiana io tena mora fa zao ery zala entreprise reo mifanampy maka zao entreprise ray amin'ny fotony de mivarotra amin'ny antriby roa
dia le roa mivarotra amin'ny entreprise fahatelo ary le fahatelo mivarotra amin'ny entreprise fahaefatra zay inefatra mifindra tanana zay vao tonga eto Madagasikara zay izy mahatonga izy lafo be io ka raha ohatra zany isika mihitsy fanjakana no mandeha makanio any dia mora izy raha maharaka an'izay ny reto entreprise efatra reto arabasoa arabatsara fa rehefa tsy maharaka izy dia lalàgnany tolotra sy ny tinady sady fananana io dia zay resy dia mandeha fa hoan'ny tombontsoa ny voaka malagasy zay aloha ny anona moa ny teny izy aty Trump America first zany hoe ny Amerika aloha zay hoe États-Unis aloha zay ny dikany ka maninona koa moa zany atsika malagasy raha tsy miteny zany malagasy aloha inona zay vahiny vola miditra amin'ny vahiny anga hiditra agnaty posinao anizany ny tany anizany ny fahareny malagasy aloha zay mahasoa ny malagasy aloha ny jerevana ny ankoatra zay tsika tsy miraharaha zay vo ahoana ny fomba hitazomana an'izay zay olona mifanaraka amintsika hanaja an'izay malagasy aloha zay iarahantsika sur le plan amin'ny resaka firaisana amin'ny olombelona ia mamaraparana tyrantsika rehefa be anjarapolina manao sesilany tatoato ny fanaovana perquisition ny fanenjena an'ireo olony mpitondra teo aloha saika tena hoe tsy ponina mihitsy raha izay no azo ilazana azy misy moa reny empanaleko fa any amin'ny fonja ndrepana nisy varatra ny solombaombaoka ray midika ho iny reny ve natao hoe varifaty politika sa hoe tena le tsy maty manota no mila fongorona sy esorina eto diovy Madagasikara araka ny zavatra ataonareo diovy Madagasikara voalohany aloha tsy azo ny zavatra nitakiny voalohany zahay diovy Madagasikara dia ny fanarahan-dalàna zay tsy nataony Andry Rajoelina mihitsy teo dia nitsakitsahany eraka n'izay mafy ny lalam-panorenana zay izy ihany nanao azy nanomboka tamin'ny anisan'ny baribary aloha dia hoe izy manana nationalité française nefa hoe nisitrika nanao zay fomba rehetrrehetra tsy maintsy ampidirina hifaninana amin'ny magistrature suprême zany hoe président de république ary tsy maintsy atao lany nanaiky azy ny ACC iny zany tena flagrant be mihitsy iny fa marobe ny zavatra ka ny zavatra tadiavina voalohany mila manara-dalàna raha izany valifaty politika ve ny fisamboran'olona sasatsasana zay teo tsara ho marihana aloha fa ity fanjakana ty tsy fanjakana azo tamin'ny fifidianana fa fanjakana azo ny ravaina teo ampelatana ny Andry Rajoelina ny rahana tamin'ny vahoaka malagasy hoe ravaina aoka zay fa tsy mety tsony nataonareo rehefa zany tsy maintsy mizaha fomba koa ny olony Andry Rajoelina izaha fomba amerena ny fanjakana io aminy amin'ny alala fandravana koa ka le zavatra misy zany dia voalohany eo aloha le hoe izany nanao ratsy teto izany nampahory dia zay nangalatra dia samboriny tahaka Rimamy Ravatomanga zany dia ity Richard Ravalomanana naporisika ny zandaro amono ny mpitolona dia i Moïse nalefa iny raha ohatra misy fisamborana hafa satria zareo manolaza hoe misy olona mikonokonona nanonga mpanjakana ka io zany tsy maintsy misy olona mikonokonona nanonga mpanjakana satria nravainao la izy dia mizaha fomba koa ny sasana andravana azy ka zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia hoe amin'ny le terme militaire neutraliser l'opposition ahoana ny tsy ahafahany ny olony Andry Rajoelina handrombaka ny ray mandeha indray ny fahefana zay zany io fisamborana io ka io zany ohatran'ny règle du jeu hoe ianao nandrava fanjakana dia arovanao amizay karazana fiarovana fanjakana le raha vao misy mikenikenina heno fa mety misy irotaka sy ny karazany na hoe lazainy hoe misy basy ato tonga dia avy ny fisamborana zay zao nahazo are Alain Seza reny hoe mety anareo no atao mikonokonona nanonga mpanjakana te
atteinte à la sûreté de l'État manko dia nisamborona izy dia rehefa avy eo mifanazava hoe anao ve anongana zay tsy anongana ay dany am'izay dia ohatran'izany le fandehany io fanjakana io zany tsy maro toerana atreto dia tsy maintsy mizaha fomba izy anamarina toerana dia zay olona hihiny hanongana azy io aloha dia tsy maintsy ho samborona dia zay olona nangalatra teo ka dia hitapoky hitaperenena fa nangalatra ny ary-pirenena io tsy maintsy samborona satria tsy maty manota tsy azo atao tsony mamela olona tsy maty manota ary zay namono olona io dia tsy maintsy samborona zay aloha ny zava-misy atreto dia ho hita eo ny manaraka fa ny fanjakana tsy maharo tena dia ravainy sasany makasitraka anao ndreo matoby anjarako olona nanaiky asainy fandarana fa tapitra ho ny fotoanantsika mbola maro ny zavatra tiana olona zay fa zay aloha zany no atao hoe azona tolotra ho an'ny mpijery atsika mbola iona foantsika satria ny fanarenana firenena tsy vitana ihako ianareo moa fa ela no lomano tatao anatiny zany atao hoe tontolo politika izany fa dia makasitraka anao nanaiky asainy fandarana makasitraka tompo mankatelina manatena mbola iona indray tsika manaraka dia nkasitrana iafino eny koa isika mpanaraka ny fandarana hatramin'ny farany nanjoy izao fandarana izao amin'ny manaraka tsika dia mbola hitondra vahiny hafa amin'izao fandarana tsikafona izao fa izay aloha zany no ametrahako ny mandrapitava sy mandrapiresaka ao manaraka topolasy filoma mandra-piona tompoko